sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra isika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Faly magnano mbalatsaratsika jiaby zay mitandregny sy magnaraka trano ity onjam-peotsika radio Faniry Maria ity. Nezaneza ny toerana misy atsika ka afaka magnaraka trano ireo fandarana maro samihafa eto amin'ny onjam-peotsika. Metoy atrano ny fankalazantsika ny finoantsika mba ahafahantsika mampitrotro ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Amin'ity alahady ity dia mankalaza ny vatana amandrany Kristy ny sakramenta masiny ny eglizy magnerantany. Koa ny loha hevitra roson'ny eglizy amin'ity fankalazagna ity ho antsika dia ny hoe i Jesoa zanak'Andriamanitra no mofo ny fiainana. Ho indrindra ny tonikira fidirana nalaina tamin'ny Salamo 20 no fahana ny vary matsiro izy ary no vokisany tantely rimby. Hoena amintsika sy horaisintsika ampinoana sy ampitiavana ary ireo vakiteny masina omeny eglizy antsika amin'ity fankalazana ny fetiny sakramenta masina 2024 ity sy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, boky Deutéronome. Tamin'izany andro izany, niteny tamin'ny vahoaka i Moizy nanao hoe: tsarovy ireo lalana rehetra izay nasain'ny Tompo Andriamanitra ao nandehananao tany anefitra, nandritra ny 70 taona izao, mba ampanetry tenanao sy itsapa ny tenanao, dia ahalalany izay hevitra ao amponao na itandrina ny didiny anao na tsia. Nampietry tena anao izy sy namelanao onona, ary namananao tamin'ny mana izay tsy fantatra na fantatry ny razanao, mba ampahalalany anao fa tsy ny mofo ihany no ivelomany olona, fa izay rehetra mivoaka amin'ny vavan'Andriamanitra no ivelomany olona. Azadinoina ny Tompo Andriamanitra ao izay mampivoaka anao avy amin'ny tany Egypta tamin'ny trano fanandevozana, izay nitondranao tany anefitra lehibe sy matahotra
misy bibilava mivaivay sy mengoka amin'ny fitoerana angazana sy tsy misy rano, izay nampiboiboka rano anao avy amin'ny vatolampy mafy indrindra, izay nanome mana hoaninao tany anefitra dia zavatra tsy fantatry ny razanao akory. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Jerusalema, okenau ianza, Andriamanitra visiona. Ilana na mafi, ni vavahadi, iyara wakisi, awanatinahu. Niyantukanau, anifeizai, manetsakanau, menabarikantu. Andefani divini, weti adani, eteni miliutra, tiatuana. Mandatsakaura, natogulununi, mamati fanana, mangasuasu. Mandara kireu, ungadanu mandi, mandefani atika, ampivajandanu. Niteni janefa, vemientu irendi, nitsuni nyamura, vela saranu. Nameta kanyamani, wani zakoba, nindidya masakani, wanisiraeli. Nishulukafa, numeni izani, nisatani manku, na felinyazi. Isauri nirani, isani fidiatika, nisana niteni, numenetika. Natulunyatika, nifanzakani, Satiri fanai, nimumbatika. Nitia nifyangumana, nikristi, anafuitena, uwazi. Nitia nifyangumana, nikristi, anafuitena, uwazi. Vaky teny masina faharoa. Taratasy voalohany masinda Paul apôstôly ho an'ny kristiana tany Korinto. Ry kristiana havo, moa ny kalisy mpisaorana izay sorantsika tsy firesantsika amin'ny rany Kristy va? Ary moa ny mofo izay vakintsika tsy firesana amin'ny tenany Kristy va? Satria ireo ihany ny mofo, ka dia tena ireo ihany koa isika na dia maro azy. Fa mofo ireo ihany no imbonantsika rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, teni tukutika. Alleluia, 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 ubiunika uzoma fali. Alleluia, 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 teni tukutika. Alleluia, 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 ubiunika uzoma fali. Ombatsika mianakavany eny Tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina nosoratany masindajoany, voninahitra ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany, i Jesosy nilaza tamin'ny vahoaka jody nanao hoe: izao ny mofo velona izay nidina avy anan-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity, dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko
dia ninofoko ho fiainany zao tontolo zao. Dia nifanditra ny jody nanao hoe ataon'ilay ahoana no fanomezana atsika ny nofony hoaniny. Fa hoy Jesosy tamin'izy ireo, lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona ianareo sy tsy misotro ny rany dia tsy manana ny fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay, ary zaho anangana azy amin'ny faharanjo. Fa tena fihinana ny nofoko ary tena fisotro ny rako. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia mitoetra ao anatiko ary zaho ao anatiny. Velona ny ray na ny rakahy, izaho koa dia velona ao amiray. Toy izany koa no avelona amiko izay mihinana ahy. Izany ary ny nofo nidina avy anan-danitra, tsy mba tahaka ny razanareo izay nihinana ny mana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity kosa dia ho velona mandrakizay. Alleluia, alleluia, tena miteny tompontsika. Alleluia, 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 obeony vaovao mafaly. Alleluia, 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 tena miteny tompontsika. Alleluia, 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 obeony vaovao mafaly. Izany ary ny teny ny tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava-malala, tamin'ny alahady lasa teo sika nankalaza ny misterin'ny Trinité Masina. Nanitra terisika ary tamin'izay fa sy Andriamanitra lavitra fa Andriamanitra miara-dalana amintsika Kristy, mpiarabelona amintsika ny Trinité Masina. Marina fa misteri lehibe tokoa ny Trinité Masina ho sika ary sarotra takarina ny heviny, kanefa mampibaribary fa nilahatr'Andriamanitra ho sika olombelona dia ny ho iray aminy, ho fianakaviana iray aminy, olo araika aminy. Ka ny fibanjina sika ny Trinité Masina dia mampiditra sika ho anisan'izany olo raika ao amin'Andriamanitra izany, ka mahatonga sika ary namaritra mazava tsara fa tena modely ho ansika tokoa ny Trinité Masina, modely ho an'ny fianakaviana, modely ho an'ny fifandraisana. Ary raha nahary asika olombelon'Andriamanitra dia nahary asika hitovy endrika aminy, ka fianakavian'Andriamanitra, ka anisany endrik'Andriamanitra ao amintsika ao ny fianakaviana. Ka noho izany ny fianakaviana no loharano sy fototra ny fiainatsika, ka raha marary ny fianakaviana dia marary izao fiainantsika izao. Ka izay indrindra mahamodely ny Trinité Masina dia oko sapatsika fa ilay fifandraisana ao amin'ny Trinité Masina izany no oka ho fifandraisantsika ihany koa. Marina noho ny fahotana dia robaka simba io fifandraisana io, na ny fifandraisana amin'ny zavaboary, na ny fifandraisantsika samitsika, na ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Satria ny antony dia samy mieritreritra isika fa mahavita tena, mihevitra fa hitovy amin'Andriamanitra, ka amin'izay dia sison'ilay fifandraisana. Ka soa ihany i Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra tokan'olona telo sy mba nanota, dia nanaiko fahotana, ibabiny fahotantsika, ka zary fihavanana izy
ary zay no mahatonga asika miresaka mandrakariva fihavanana no anasitrana n'izao tontolo izao sy ny fihavanana araky ny fomba fisainatsika fantatra atsika fefaniova io fihavanana io lasa aleo very sy kalakala mpihavanana toy izay very sy kalakalam-bola satria ny vola no natao manjaka ka sy magaga raha simba ny fifandraisantsika ary noho izay vola nampanjakana izay fa sy ny endrika mahandriamanitra dia sy afaka mifampihainy sony itsika ka arava ny fifandraisantsika ka izay indrindra anatin'izao fiomanantsika amin'ny fikonandom-pirenena zao aoka ahay fampihaino isika ary ahay andray ny hafa araky ny maizy azy ary zay no mampiditra asika amin'ny hevitra faharoa zay nanitra terisika zany hoe tahaka ny olona telo ao amin'ny trinité masina tokana olona telo samy manana ny maizy azy dia afaka miombina tanteraka ka noho izany ny fahasamihafana dia sy rindrina oentina mampisaraka fa kosa tetezana satria arena mampitohy ka izay indrindra ny Madagasikara dia efa natao onosy iray tahaka ny mahatrinité masina ny trinité masina tokana olona telo dia aoka ireny fahasamihafa isaky ny faritra ireny ho arena hoentina mandrafitra an'ity Madagasikara tany malalatsika ty ary ny fahatelo izay nanitra terisika tamin'ny alahady lasa teo ary anampy isika hivelona an'izay fiavozana na fanavozana sy fanarenana zay ny fiombonana atorin'ny trinité masina dia sy fiombonana mikombona fa fiombonana maniraka asika iroso lalindalina koa ary ny faranasika tamin'izay koa hoe tandremo fa misy ny modela pirato isika fa indrindra ny Andriamanitra vola ka tandremo araky ny afatra ny Papa Léon faefatra tamin'ny alalan'ny encyclique vao nisoratany mahatalanjona ny asany maolona magnifique humanitas aoka ahay manala manesitra zay fomba sy fitaovana entina miady isika raha zany zary andevoziny ireny fitaovana zay tokony anampy asika ka izay indrindra ny mahatonga ny Papa ary ataoko fa izao fankalazasika ny fetiny Dieu fetiny izay mifesosika azy fetiny sakramenta masina izao dia maniraka asika anana safidy matotra hoy ny Papa na anaraka ny tilikambon'ny Babel zay manilikilika an'Andriamanitra isika ka izay matanjaka no manjaka na anaraka ny Jerusalema tanàna masina tanàna ny fiadanana zay Andriamanitra no eo anivony ary ivony zay fiainana zay ka hoy ny Papa anampy asika amboly tontolo mpiaina ny fitiavana ampanjakana ny fitiavana ary ahitana ny rariny sy ny isiny ary mitondra amin'ny rafitra ahitana ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra ahitana fivelarana modely ho antsika tokoa ary ny trinité masina satria fiombonana mivelatra izy fa sy fiombonana mikombona ho isika teo manilikilika tanteraka izany ao amin'ny Eucharistie masina ankalazay isika ny vatana sy ny rano Kristy miombona ny tany sy ny lanitra lay nofinofy taloha zany dia tanteraka eto miombona isika samy olombelona ary isika sy ny voary tahaka ny trinité masina maniraka ny Jesoa sy ny fanahy masina isika ihany koa dia rehefa mankalaza ny Eucharistia dia voahiraka zary EOV missionnaire tabernacle velona eo anivon'ny mpiarabelona amintsika zay nidika ny teny ataony mpitarika ny Eucharistia amin'ny fahamaranana hitantana ny diantsika ny Kristy ka izay indrindra tahaka ny Jesoa nivoaka avy tamin'ny trinité masina dia isika ihany koa rehefa mivoaka ny Eglizy tranoben'Andriamanitra avy mankalaza ny Eucharistia dia mitondra
any Jesoa tahaka ny masiny Maria zary tabernakla velona mandeha mamonjy any Elizabeta ka mizara ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fifamelan-keloka izay indrindra ry kristianina havana tadiditsika sara ny afatra verimberiny ny Papa François raha maniry fiadanana sy fandriampahalemana itsika dia aoka amboly mandrakariva fifamelan-keloka sy famindrapo ka raha misy fotoana tena ilanan'izany amin'izao fikonan-doam-pirenena izao ka hitondra ny fampitoniana sy ny apaisement tena ilaina raha ifampiresaka sy ifampieno araka ny voalazantsika izay ny trinité masina ny modely dia aoka amboly fifamelan-keloka sy famindrapo isika ka izay indrindra mba sy ho fahaserovana fosiny araka ny averimberisika matetika ny fankalazana ho asika fa zary fiainana dia oka amin'izao isika mankalaza ny fety Dieu isika fetin'Andriamanitra fankalazana ny vatana sy ny rany Kristy ka mitondra ny procession isika anambarasika an'izay finoana izay dia oka izara ary amboly fifamelan-keloka sy famindrapo isika ka zary Kristy mpiarabelona amin'olona mizara ny asan'ny fanahy masina eo anivon'ny fiainasika andavanandro amin'ny alalan'ny fifankatiavana amin'ny alalan'ny fampanjakana ny marina ny fampihavanana ilay fihavanana sady kristianina no malagasy raha fitinina izay rehetra izay dia tanteraka tokoa ny faniriana ho iray iongonaka sy misy efitrefitra isony fa tena olo raika tokoa ao amin'ny Eucharistisika ary izay no mahatonga ny Papa aoka isika anorina tetezana aizasika ifandraisasika toy izay anorina rindrina isaraka ka aoka ary ho tanteraka izay dia tena matalanjona tokoa ny mahasika olombelona araky ny boky encyclique nisoatan'ny Papa Léon XIV ry kristianina havana. Ny zavatra faharoa tiako asongadina ihany koa izay sy misaraka amin'izay voalaza teo dia efa tena miditra amin'ny fiainana andavanandro isika taorian'ny fankalazana ny Pâques izay nifarana tamin'ny fankalazana ny Pentecote ka izao vanim-potoana mandavataona izao no iainantsika sy andalianansika ny finoana ka ahatonga sika hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka ahatonga sika hoe ove missionnaire tamin'ny pernakla velona mamakivaky ny fiainana izay maro isika ny fanamby sy ny sedra ary ny zavatra manahirana ao anatin'izao krizy izao ka noho izany sy finoana misavoan-danitra izany ny finoantsika raha mankalaza an'izao fety Dieu izao sika fandrindra amin'ny fanaovasika procession izao fa ahatonga n'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika sy hivon'ny fiainantsika ka ho ilay safiditsika araka lazaisika teo sy safidy ny Babel isika ny tilikambon'ny Babel fa isafidy ny Jerosalema ka zary tanàna masina ny tanànasika raha misy an'Andriamanitra ary izay no ezaka sy mainsy ataosika anotanisika hoe ahoana ary ny afantarana fa masina ny tanànasika raha mifamela heloka sy ny famindrafosika ka sy misony ny erisetra sy ny fitapitaka sy ny lainga fa anjaka koa ny marina izay no afantarana fa tanàna masina ny tanànasika ka ahafahasika miatrika an'izao fahasaranana krizy maro lafo izao sapan'Andriamanitra ny fahasarotany fiatresika izany fiainana izany satria eo anivon'izao tontolo izao sika fa sy anisan'izao tontolo izao ary sy lojikan'izao tontolo izao no mibaiko asika sy izao tontolo izao no modely ho antsika fa araky ny averimberisika teo ny trinité masina ka ekena sy mora ny safidy satria araky ny averisika teo ny lojikin'izao tontolo izao dia milaza fa ny lainga ny normal ny fitapitaka ny kolikoly ny vandivandy no averina fa normal nefa sy izay no hitondra sika amin'ny tena fiadanana izay irisika amin'ny tena
fiombonana araky ny trinité masina fa ao anatiny izay fifamelan-kely koa sy famondrapo hitondra amin'ny fitoniana ka ahafahasika mifanakalo hevitra, ahafahasika manorona an'izao fiavozana izao ka famantarana izay raha teo mondikany hoe sakramenta, famantarana lehibe izao fankalazasika ny sakramenta masina izao sy ny procession izay irahasika manao. Fantatra sika ny dikany hoe sakramenta dia famantarana enta maso sy reny vatasika naorin'i Kristy mampahazo ny fahasoavana. Ny fahasoavana azosika zany amin'ny alalan'izao fankalazana ataosika zao dia ny fiombonana aminy izay ny ataosika hoe mandray communion, ary izay koa no antony anaovasika ny communion ara-panahy ho an'ireo izay ao anatin'ny sampona satria olo raika isika ka ny communion midika firaisana fiombonana izay no mahatonga asika manatranitra fa sy maintsy valiana mazava hoe amen ny tenin'ny pretra rehefa miteny izy hoe vatan'i Kristy, satria fekepinoana tanteraka izay zany hoe vatan'i Kristy ka miombona amin'ny Kristy isika ka ny amen midikany hoe amen mankatoa ka itoiza sika zay fiombonana izay satria araky ny averisika ny fiombonana ao amin'ny trinité masina dia sy fiombonana mikombona ka ny fankalazana ny eukaristia no famantarana sakramenta masina manambaran'izay fiombonasika izay ka maniraka sika izy hitantana ny dia sika ny i Kristy ka rehefa feno an'izay fahasoavan'Andriamanitra izay isika dia izary isika no sakramenta ho an'ny olona izay no mahatonga asika ho tabernakla velona ho an'ireo manodidina sika. Ary zany no antony anaovasika procession mamakivaky ny tanàna misy asika mba ho eo anivosika sy ho ivon'ny fiainasika tokoa i Jesoa, ka amin'ny alalany sy miaraka amin'ny ary ao aminy tokoa no izarasika an'izay fiombonana izay fihavanana izay anasitrana an'izao tontolo izao. Ary izay ny vaovao mafaly ifamizarasika ka ny vaovao mafaly dia Andriamanitra eo anivosika, Emmanuel no anarany, Andriamanitra miarabelona amintsika. Ry kristianina havana, ireo rehetra ireo no antrapirin'ireo tenin'Andriamanitra mivaky teny telo amin'izao alahady ankalazasika ny sakramenta masina izao. Raha mankalaza ny vatana mandrany Kristy isika sy hoe mibazina azy fotsiny fa isika misy araky ny averimberisika teo no zary tabernakle eo anivon'ny mpiarabelona. Andriamanitra tokoa no mamelona asika, izany no ambaran'ny vaky teny voalohany ao amin'ny bokin'ny Deutéronome hoe ary namahananao tamin'ny mana izay sy fantatrao na fantatra ny razanao mba hampalalany anao fa sy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa izay rehetra mivoaka avy amin'ny vavan'Andriamanitra no iveloman'ny olona. Manome hanina antsika tokoa Andriamanitra, izy no mamelona ny voaka an'Andriamanitra izay niala tamin'ny fanandevozana tao Ezipta ka namakivaky ny tany efitra, ka izay ihany koa amin'izao andro sarotra izao dia matoky isika fa Andriamanitra ihany koa no mamelona asika miala amin'ny fanandevozan'ny fahotana no ny batemy resika isika, ary vokatry ny paka nandresen'i Kristy ny fahafatesana ka mamakivaky an'izao fiainana izao ka na dia eo azy ny krizy sadisady no dia ho isika ady amin'ny fakapanahy ady amin'ny krizy dia ho tonga amin'izay Jerosalema tanàna masina izay isika. Ka eo indrindra nefa no sara mitandrina isika ry kristianina havana, tandremo amin'ny ady atrehana isika, tandremo diso ny rasy no ediva sika fa sy ny olo, ary mila mitandrina koa isika amin'ny lalakale tokana ny lalana azo tokisana de Jesoa. Ka noho izany mila safidy matotra izao andro izao, raha sy zany mora voasariky ny tilikambon'ny Babela isika aoka hifikitra amin'ny Jesoa isika mba ao amin'ny Jerosalema tanàna masina mandrakariva. Izany indrindra no anaovasika ny synode ry kristianina hava malala, anampy asika ametraka tsara ny safitsika. Izany ihany koa no antony tsy maintsy andresasika anjara matotra amin'izao fikonan-doam-pirenena izao,
manasa sady mampirisika antsika manana fampianarana lehibe isika antian'ny fampianaran'ny eglizy amin'ny sosialy ka noho izany sy hoe sy manana zavatra tolotra sika fa manana harena lehibe sika de Jesoa sy ny fampianarana ary ny fampianaran'ny eglizy. Maro ireo fankapanahy fa indrindra ireo zay manapotika ny finoana ka mila hery sy sakafo amin'Andriamanitra isika lavitra ny dia ary fantasika ny tanjona dia ny fiombonana amin'Andriamanitra ao no ahitasika ny fiadana. Noho izany mila sakafo sy fankahirezana isika araky ny tenindraza sika hoe ray vasy iray aina ary zay mandeha mila vasy ny vasy dia Andriamanitra ka avy amin'Andriamanitra isika ary ao amin'Andriamanitra ihany no ahitasika ny tena fiadanana ary sy iza ny sakafo mamelona sika fa i Jesoa zany ny asarobidiny finoasika ry kristianina hafa ihany ny katolika ho isika manana n'izany sakramenta masina izany ka afaka miombona amin'i Jesoa amin'ny vatana sy ny rany. Maro ny manezika sika no isika manambara sy miaina fa i Jesoa ny mofinaina mahavelona sika araky ny voalazany ao amin'ny evanjely. Izao ny mofinaina mahavelona, izao ny mofo velona izay midina avy any an-tany ka raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Zany ny finoasika ry kristianina hafa ka ho kary ho fikirasika sy ho taziontsika mba ho loharano sy fototra ny fiainansika manontolo ary izany no manentana ansika amin'izao famaranana ny vanim-potoana ny paka izao ka hidirasika amin'ny vanim-potoana mandavataona ka hatonga sika ho Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina antsika, hatonga sika ho tabernakla velona. Mila hery izany mba hatonga sika ho vavolombelona marina tokoa tahaka Andry Victoire Somanarivo reny mpianakaviana nasaro azy sika tamin'ny alahady lasa teo, tahaka ny Lucien Boutvasoa ray mpianakaviana zay nijoro ho tena vavolombelona fa indrindra modely ao an'ireo mpanao politika ary ilay politika tena izy fa sy politika politicienne zay mitady toerana sy ny fitapitaka sy ny sisa fa ny azy ny politika dia mitady ny soa iombonana ho an'ny rehetra. Ka raha miombona amin'ny Kristy tokoa isika dia zary Kristy amin'ireo mpiarabelona amintsika ary dia izy no angovo entsika izoro ho vavolombelona sy andresesika ny rasa ka ahafahasika manohy ny dia sika iombona bebe koa hatrany amin'ny Kristy. Ka rehefa miombona tanteraka amintsika zany hoe sy fiombonana mikombona fa fiombonana maniraka dia mivelona miafatry masindahapoly ao amin'ny vaky teny faharoa amin'ny taratasiny ho an'ny Korintianina. Moa ny kalisy mpisaorana zay noraisika dia sy firaisana amin'ny rany Kristy va ary moa ny mofo zay vakisika sy firaisana amin'ny tenan'ny Kristy va satria iray ihany ny mofo ka dia tena iray ihany koa isika na dia maro azy fa mofo iray ihany no iombona sika rehetrarehetra ary dia izay no irisika amin'izao synode tanterahisika izao amin'izao fikonan-doha izao ary zay ny lalana amin'ny tena mitondra amin'ny fiavozana ary zay ny pantekoty vaovao ankalazaisika sy iainansika renovansika vavaka rehefa mivavaka ao an'ny synode isika miombona tanteraka isika olo raika amin'ny Kristy tokoa isika ka afaka miombona amin'ireo mpiarabelona amintsika ihany koa ary dia fianakaviana iray ao amin'Andriamanitra. Iray ihany ny nofo ka dia tena iray ihany isika na dia maro samihafa isika na dia eo aza ny fahasamihafana araky ny averimberisika tamin'ny alahady lasa teo sy hoentina anilikilina na anavana fa zary arena hoentina mampiombona ka ametrahana tetezana ampiombona fa sy rindrina ampisaraka sanatria ary dia zary fianakaviam-ben'Andriamanitra isika olo raika amin'Andriamanitra ka hatonga sika ho mpiarabelona amin'ireo manodidina sika ka zary fanasina sy fahazavana vokatry ny mahatabernakla velona ansika izany rehetra izany. Ry kristianina havana aokary izao fankalazana izao anampy asika andrehitra ny foam-panahy isika
ka tonga sika izara izany fahasoavana zany ry Kristy zokinay io tafavory manotrina anao tokoa za izandrinao aketry ianao laina mamelona anay amin'ny alalan'ny vatanao sy ny rahanao ao amin'ny Eukaristia ampio re zay Jesoa mba ho aina mamelona koa amin'ireo mpiarabelona aminay hoe ove missionnaire ho tabernakla velona fandrindra amin'izao ezaka ataonay hivelona ny synôda izao ary amin'izao fikaonandoam-pirenena hitondra anay amin'ny tena fiavozana zao avorinao zay ry Jesoa ary velominao amin'ny alalan'ny Eukaristia masina ka ingany ny fandraisanay ny Eukaristia matetika sy ny fankalazanay azy matetika anova ny fiainanay ho fiainana eukaristika izany hoe ho fiainana vonina mafoy manasoa ny hafa ho fiainana vonina hivelona ny fahamarinana ho fiainana mampanjaka ny rariny sy nisiny ary fiainana vonina nompo ka ampiomina ny olon-drehetra ao anatin'ny fihavananao ka hitondranay amin'ny tena fiadanana marina Masiny Maria reny eo ampio izahay atakatra fa izahay izao ny tabernakla velona mitondra ny Jesoa eo amin'ny mpiarabelona aminay Masinday Josefo ray mpiaron'ny eglizy ianao arovy zay izahay ay ametraka safidy mazava entina andresena ny fanandevozan'ny fandrosoana sy izy aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.